Olona iray indray no maty vokatry ny COVID-19 ny 12 Jona araka ny taritra teo anivony ianao manjerim-panjakana androany alarobia. Avy eto Analamanga io trangam-pahafatesana io. Tafakatra 2,700 araka izany isan'ireo olona lava vokatry ny COVID-19 hatramin'ny antombohan'ny aretina teto Madagasikara ka hatramin'izao. Ankoatra izay dia olona 230 tamin'ireo 7,700 natao fitoriana indray no voamarina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimokaretina ka ny 20 amin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa. Iray any Atsinanana, 5 any Matsatra ambony, iray any Vakinakaratra, iray ao Iorombe ary iray ao Menabe. Olona 70 amin'ireo mbola manaraka fitsaboana no ahitana fahasarotana, olona 30 kosa no voalaza fa sitrana. Olona iray no voalaza fa namoy tany Toliara nandritra ny hetsika fitakiana nataon'ireo mpianatra androany alarobia tany an-toerana. Nanamafy ny fisian'io maty io ny avy ao amin'ny fiadidian'ny oniversiten'ny Toliara saingy nilaza fa tsy afaka ny hamaritra na mpianatra na tsy ilay namoy ainy. Voalaza fa noho ny ratra nahazo azy nandritra ny fifandonana anisy teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra nanao fitakiana no nahafaty io olona io. Nisy ihany koa ny trano tao amin'ny tanàna fonenan'ireo mpampianatra raha ny Vaovao avy any Toliara trany. Andoavana ny vatsim-pianarana 5 volana farany no anisan'ny fitakiana ataon'ny mpianatry ny oniversiten'ny Toliara. Nanambara ny ministry ny fampianarana ambony androany alarobia fa efa voaloha ny vatsim-pianarana efa-bolana voalohany, efa eo andalam-pikarakarana ny fandoavana ny vatsim-pianarana hatramin'ny 7 volana ary miandry ny fiafaran'ny taom-pampianarana kosa ny vatsim-pianarana ho an'ny 9 sy 7 volana. Nanainga androany alarobia ho an'ny ivelany ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ka tsy ho eto an-toerana izy hatramin'ny alahady ho avy izao araka ny fanambarana nataon'ny fiadidian'ny repoblika. Raha ny fanazavana nomen'ny fiadidian'ny repoblika dia anefa ny adidiny amin'ny maharay mpianakaviana azy ny filohampirenena satria anatrika ny fandraisan-janany zanany vavy tokana ny sakramentan'ny fankaherezana izy. Tsy voafaritra mazava ny toerana alehan'ny filohampirenena saingy todo avy hatrany ny tanindrazana izy vao vita izany adidiny amin'ny maharay mpianakaviana azy izany ho iatrany ny fanazavany ny fiadidian'ny repoblika. Zava-dehibe amin'ny fiainana ny fandraisana io sakramenta io izay fitahiana sy fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra ho iatrany ny fiadidian'ny repoblika manazava.